fiadanana mandraman'andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fiderahantsika an'Andriamanitra mandeha vakitsika ny salamo. Salamo fahatelo amby folo amby zato andiny rehetra. Salamo fahatelo amby folo amby zato andiny rehetra. Talata. Alleluia. Mpiraya. Dia mbola iaraky isika. Dia raha laza voninahitra no atolotra ianao ilay Andriamanitra eo ny amin'ny dia limity mahatratrarana ny herinandro masina. Mangataka izahay amin'izao fotoana izao ny hamasiny ny fotoana rehetra dia dia mampitombo voninahitra nanao ireny. Mangataka ihany koa izahay amin'ny mikasa izao amin'izao toerana izao ianao hitay azy mba mitondra sokantsara amin'izao toerana izao. Amen. FFPM na faheno nadiny voalohany. Larana fa enina amby roapolo sy roanjato. Araka hamaky sy hain'ny teny soratra masina sika dia jereo ny baibolitsika ao amin'ny Malakia. Malakia toko voalohany vakina amin'ny andininy fahaenina ka mijanona ny andininy fahasivy. Malakia toko voalohany vakina amin'ny andininy fahaenina dia mijanona amin'ny andininy fahasivy. Rehefa hita dia zaho hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompony ny tompony. Koa raha ray aho, izo ary izay ajako, ary raha tompo aho, iza izay tahotra ahy. Hoy Jehovah, tompony maro aminareo. Ry mpisorona izay manamavo ny anarako, nefa manao hoe amin'inona no hanamavonareo ny anaranao? Amin'ny fitondrana hanina voaloto eo amin'ny altarako, nefa ianareo manao hoe
Amin'inona no andotoninay anao any fanaovanareo hoe ny latabatry ny Jehova dia fanimbazimba, ary raha jamba no entinareo hovonoina tao fanatitra, tsy ratsy hoe izany. Raha mandrindra sy marary no entinareo, tsy ratsy hoe izany. Atery eo amin'ny gouvernoura mpanapaka anao ange izany, moa sitraka nafity aminy va ianao, ho Jehova tompony maro. Koa masina ianareo, andeha mifona amin'Andriamanitra amindra fo amintsika, fa ny tananareo no nahatonga izany, moa ankasitraka va izy noho ny aminareo, ho Jehova tompony maro. Ho tohizantsika famakiana ny teny arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo 10:10, ny 11 hatramin'ny 12. Hebreo 10:10, ny 11 hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompom-pivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany, matetika izay tsy mahaisotra ny ota. Fa izy kosa, rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota, dia efa mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra. Ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany mandrakizay izay olona masinina. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika, fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehova. Ataoko ao am-pony ny lalako sady hosoratako ao an-tsainy, dia hoy koa izy, ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Ary rehefa misy fahalemena ireo, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Amen. Marka 4:12, ny 1 ka hatramin'ny 2. Marka 4:12, ny 1 ka hatramin'ny 2. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika eo am-pitsanganana. Rehefa indroa andro sisa no tsy hatongavan'ny Paska, fihinanana mofo tsy misy masirasira, dia hitady isambotra an' Jesosy tamin'ny fitaka ny loham-pisorony sy ny mpanoratan-dalàna mba hamono azy. Nefa hoy izy, tsy amin'ny andro firavoravony fondrao ampitabataba amin'ny vahoaka. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hiaraka hivavaka isika tompoko, ry Andriamanitra tomponay eo, dia mbola velom-pisaorana anao izay satria ny mbola nomenao ny teninao mba ho fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ankehitriny tompo, iain'ny toriteny izay hoentin'ny mpanomponao izahay, dia ianao no amin'ny fifatohanao aminay, ka tsy misy horen'ny sofinay afa-izay teny avy aminao. Taio tompo ny mpanomponao izay hitondra ny teny aminay, kaokane izay araka ny sitraponao sy araka ny voninahitra ny anaranao irery ihany no toriny aminay, amin'ny anaranao no anaovanay mivavaka, sotra ray eo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Ry malalan'Andriamanitra sady voanjo sy ny masina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny famindrapo avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'ny fiainana indray ry havana no hanononana ny fiadanan'ny Tompo ary ahafahana mifampahery amin'izao fotoana izao, andro fahatelo amin'ny herinandro masina izay iomanantsika raha teo koa amin'ny fankalazana ny Paska. Ny epistily ho an'ny Hebreo 10:12 hatramin'ny 12 no misy ny hafatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Rehefa amin'ny fotoana tahaka izao mialohan'ny Paska dia misy mandrakariva ny herinandro masina. Fa
fa ny fanontaniana mipetraka dia manova inona amin'ny fiainantsika ny fiatrehana zao herinandro masina zao, inona ny zavatra miova ary rehefa tonga ny fankalazana ny Pasika tsarovitsika fa nanolo-tena Jesosy Kristy hitondra ny fahotantsika rehetra sy hananantsika famonjena. Inona ny zavatra miova amin'ny fiainantsika? Mahatonga famonjena ve ary raha namonjy atsika ny Tompo, inona ny vokatra izany eo amin'ny fiainany tsirairay avy? Fa izany tokoa nataon'i Jesosy Kristy nanolotra ny tenany izy teo amin'ny hazo fijaliana hananantsika rehetra famonjena. Izy ilay sorona tonga lafatra sy tanteraka na tanteraka ny famonjena izao tontolo izao. Mbola ao anatin'ny fibanjinana trano loha hevitra manao hoe manorina ny fanekeny ny Tompo. Famonjena no antony fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny olony, no fanekena tamin'ny Abrahama izy nampanantena tany sy taranaka ho an'i Abrahama izy. Ary rehefa navaozy ny taona izany tao amin'ny Jesosy Kristy dia mampanantena fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy. Fa izany ihany koa no sary aseho ny mpanoratra ny Hebreo eto amin'ity boky izay misy ny afatra ho antsika androany ity. Boky ny Hebreo dia mampitahy ny amin'ny famboniana ananan'i Jesosy Kristy mihoatra n'ireo mpisorona tamin'izany fotoana izany, na tamin'ny fotoanan'ny testameta taloha, na tamin'ny fotoan'andron'i Jesosy Kristy, ary ny famboniany ny asa fisoronana izay nataon'i Jesosy Kristy hananany olona rehetra famonjena. Raha any amin'ilay vidy kosa ihany no hanambarana fa arakaraka izay fahotana ataon'ny olona na rehefa misy zavatra tsy mahatanteraka azy dia manao sorona ao amin'ny tempoly izy, mandatsa-dra ao amin'ny tempoly izy. Aty amin'ny testameta vaovao ary any bokin'ny Hebreo dia ambara fa tsy ao amin'ny tempoly intsony, tsy amin'ny alalan'ny sorona latsa-dra intsony no azon'ny olona ny famelan-keloka, fa noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana izany. Ary hampitahana ao anatin'izany fa raha nanao sorona inbe dia be isan'andro tao amin'ny tempoly ny mpisorona dia tsy nafaka fahotana akory izany, kanefa Jesosy Kristy na indray mandeha monja ihany ary dia tena ampy ary tanteraka ny famonjena izay nataony tao amin'ny olona. Manao ahoana ny fahatanterahany famonjena ao amin'ny fiainan'ny olona? Raha ity bokin'ny Hebreo ity jerentsika dia misy fanehoana trinité na ray zanaka fanamasina, satria raha jerentsika amin'ny 10 dia ambara amin'izany fa amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Iza ilay nanatitra an'i Jesosy Kristy ary sitrapon'iza namonjena antsika, sitrapon'Andriamanitra namonjena antsika. Andriamanitra raika nanolotra ny zanany ho aterina ho fanatitra noho ny fahotana. Fa eo amin'ny andiny ambany kosa dia aseho fa noho ny asan'i Jesosy Kristy no mahatanteraka ny famonjena ho an'izay rehetra mino. Eo amin'ny andiny fahaky ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no hanambaran'ny mpanoratra izany fa noho ny asa nataon'i Jesosy Kristy, noho ny asa fisoronana nataon'i Jesosy Kristy dia tanteraka ny famonjena ho an'izay rehetra mino azy. Tsy tahaka ny tao amin'ny testameta taloha ka rehefa manota ny olona dia mitady zanak'ondry lahy tsy misy kilema na mitady voromailala anaovana sorona. Eny, natao ihany izany, ka rehefa miverina ny fahotana dia miverina indray ny fisoronana. Rehefa manota ny olona dia manao izany mandraka hariva, kanefa tsy voafafa amin'ny fahafenoana tanteraka ny fahotan'ny olona. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy indray mandeha monja ihany, nandatsahan'ilay rano teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka ny fahotan'ny olona rehetra. Ary izany tsaroantsika amin'izao herinandro masina izao ny nanolorany Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana nandrotsahany rany ho fanadiovana ny fahotana rehetra. Fa tsy miverimberina izany, fa tanteraka tamin'izany hahazoantsika rehetra mandova fiainana mandrakizay noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Jesosy Kristy no sady mpisorona tonga lafatra, satria tamin'izany fotoana izany tokoa ane tsy tanteraka ny mpisorona. Ary izany no esan'izay natezitra an'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Malaki rehefa nanoratra, rehefa nahazo ny feon'Andriamanitra dia ny teny mafy tamin'ny fahatezerana tamin'ireo mpisorona ireo, inona moa no nataon'ny mpisorona? Ao amin'ny tempoly dia zavatra misy kilema no aterina ho an'i Jehovah, tsy nankasitrahany izany, ary izay lazainy eto hoe raha jamba ny aterinareo mahafaly avy izany, dia mbola samy mametra-panontaniana ihany ianareo hoe inona ny tsy mety ataon'ny mpisorona, nefa efa manao sorona ho an'i Jehovah ireto vahoaka ny Israely reto. Ka ahitsy fa izay tokony ho tsara indrindra no atolotra ho an'Andriamanitra, ary ny tsy fahatanteraham-pisorona izay manao aferafera-maizina asa malota ao ambadika izany asa fitsoronana izany no mahatonga ny fahotana ho an'ny zanak'Israely ka mahatonga ny fahatezeran'i Jehovah. Ho fanorenana izany indrindra
natolotr'Andriamanitra ilay fanatitra tsy misy kilema, ilay fanatitra tonga lafatra, dia ny zanany latokana hamonjeny izao tontolo izao. Ary tsy tahaka ny fanaony mpisorona, tsy tahaka ireo mpisorona feno fahotana sy fahalotona izay manao zavatra tsy rariny amin'ny tsy fahetsiana eo masin'Andriamanitra, fa Jesosy Kristy ihany no nanao sorona ny tenany, izy ilay mpisorona mandrakizay ka mahatonga ny olona rehetra ho tanteraka. Eo amin'ny andininy 12 eo dia ase hoe rehefa nataony indrindra mandeha monjy zany mba hahatanteraka. Amin'ny andininy 17 aminaran'i Jesosy manao hoe fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay no niota dia efa mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra, ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Ilay fanaony eo dia milaza fahatanterana, zany hoe zavatra tonga lafatra, zany hoe efa ampy sy tanteraka ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Ry havana, tsaroantsika nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy amin'izao fotoanany Paska izao. Andeha isika rehetra handray izany famonjena nataon'i Jesosy Kristy izany. Hanaiky handray ilay rano hanadio antsika indray. Hanaiky no havaozy ny Tompo ka hiaiky ny tsy fahamarinantsika rehetra. Efa nanolotra ny tenan'i Jesosy fa nitakiny amintsika dia izao. Izay amafisiny ihany koa any amin'ny epistilin-dreo manao hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Tsy hoe mangataka Andriamanitra mila mandeha indraiky ianareo ka makakola tokam-bolo anaovana fanatitra. Tsy hoe mila mitady zanak'ondry tsy misy kilema indray ianareo atao fanatitra. Tsy hoe mitady ombala mazava loha indray atao fanatitra arisy atsy, fa Jesosy Kristy ihany dia ampy. Fa isika kosa taominao amin'ny fanoloran-tena marina tokoa eo anatrehan'Andriamanitra, ka tsy hoe andeha hamono tena handatsadra ho an'ny Tompo, tsy izany ry havana, fa fanatitra velona takian'Andriamanitra ho fiasana momba ampelantanan'Andriamanitra, hitory ny filazantsara ary ihany koa hanao ny asan'Andriamanitra, hanao ny asa mpanompoana. Mampandiny tenantsika amin'izao fotoana izao, Jesosy Kristy ny tena ny tanteraka, ilay tsy misy kilema natolony teo amin'ny hazo fijaliana. Fa rehefa manolotra ho an'Andriamanitra isika, manahoana ny atolotra isika? Sao dia ny apahapaha-potoana ihany. Aleo aloha fa tsy dia misy fotoana fa mirava aloha androany ena am-piangonana ampiasany, afaka mamonjy ny herinandro masina izany. Atokany ny fotoana ahafahana manompo an'Andriamanitra. Rehefa manao rakitra tonga ny fotoana ny rakitra, tsy misy madinika mihitsy atao anaty poketrako ato. Sao dia tahaka izany no omentsika ho an'Andriamanitra. Sao dia tsy ny tenantsika manontolo no omentsika ho an'Andriamanitra, fa ny apahany ihany. Za Tompo dia vonina tsara anao an'io fa zany hoe tena tsy vitako kosa aloha ilay mandeha tongotra fa tena tsy zakako hoe. Mampandiny tenantsika ny Tompo ry havana. Fotoanany karemy izao mbola ao anatin'ny fanoloran-tena, fandinihan-tena, ka hatolory ny tenantsika manontolo ho fiasana mahomby eo ampelantanan'Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy izy no sorona nahatonga ny famonjenantsika, fa ny antakiny dia izao raiso ny famonjeny ka ianao koa manoloran-tena ho an'Andriamanitra. Fa ny faharoa izay aseho eto ihany koa, lazaina tery ambony fa sitrapon'Andriamanitra iray ny hamonjenantsika ary ny tanterahana tao amin'i Jesosy Kristy izany. Fa ny fanahy masina araka ny 14 no manamarina, 15, ny fanahy masina no manamarina izany famonjena izany. Andeha hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Hebreo 10:15. Ary ny fanahy masina no manambara izany amintsika fa rehefa voalaza ny hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany ho Jehova, ataoko ao am-poniny ny lalako sy ny soratako ao an-tsaina. Ilay fanahy masina manamarina, izany hoe mijoro vavolombelona ny amin'ny famonjen'Andriamanitra, manamarina fa efa tanteraka Jesosy Kristy ka mitondra fiovam-piainana ao am-poniny mino. Izany no zavatra miseho rehefa mandray ny famonjena ny olona rehetra. Dia ampitoerin'Andriamanitra ao am-poniny lalàna ny teny rehetra ary afaka amin'ny fahotana isika no diovin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka lasa tonga mana fitondran-tena araka an'Andriamanitra. Ilay fijoroana vavolombelona izay lazainy fanahy masina eto dia eo amin'ny fiainantsika no ahitany izany vokatry ny asa fisoronana nataon'i Jesosy Kristy izany. Rehefa mandray ny famonjena isika, efa olom-bovonjy isika, efa nodiovina isika, efa vita indray mandeha monja ihany ny famonjenantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Fa manahoana ary ny andavanandrom-piainantsika manoloana izany famonjena nataon'Andriamanitra izany. Miova ve ny fiainantsika sao dia hoe manadio antsika Andriamanitra? Ka noho izany dia eny anota ihany fa io fa tsy hanadio indray Andriamanitra. Efa vitan'i Jesosy Kristy ny famonjena, efa voavela heloka isika. Sao dia isika indray no manamavo izany raha sarobidin'i Jesosy Kristy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana izany.
fa eto ny asan'ny fanahy masina dia izao manamarina fa rehefa nandray ny famonjena ny olona dikan'izany miova tanteraka ny fiainany ary zany no sariny fibebahana tsy hoe miova fotsiny mifona ihany fa tena miova tanteraka ka lasa mandray ny tenin'Andriamanitra mandray ny sitrapon'Andriamanitra ho fiainana ka satria olom-bovonjy satria olom-bovonjy ianao dia miova tahaka izany ihany koa ny fiainantsika tsy tahaka an'izay nandehanana taloha raha nitodika tany taloha miodina makany any arinany mihitsy izay ilay izy ka ilay lalàn'Andriamanitra ilay sitrapon'Andriamanitra izay lazainy eto no atao ary ny asan'ny fanahy masina no mampitoetra ny tenin'Andriamanitra satria efa Kristy no manjaka ao anatin'ny fotsika dia manao ny sitrapon'Andriamanitra isika mivelona araka ny sitrapon'Andriamanitra isika ka tena miaina tokoa izany maha olom-bovonjy atsika izany manovy ny fiainantsika tokoa ary ve ny soratra masina niraina isika so dia lasa fahazarana fotsiny ihany ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra so dia isan'andro mibebaka ihany kanefa tsisy fiovana eo amin'ny fiainantsika so dia ny velany ihany no misy fiovana fa ny fotsika tsy anjakan'i Jesosy Kristy marina fa efa namindra fo izy hoe soroko ny fahotany rehetra ho ny soratra masina ka tsy ho tsarovako tsony so dia ny tompo efa tsy mahatsiaro ny fahotantsika fa isika mbola hatsiaro izany ndraika hiverina amin'ny fahotana izay efa nampaloto atsika teo anatrehan'Andriamanitra efa nanao fisoronana indray mandeha monja Jesosy Kristy ny fiverimberenana amin'ny fahotana izay ananarany soratra masina atsika kanefa mbola averina ihany ary ireo mpaminany efa firy moa no nanambara tany amin'ny testamenta taloha ary tonga Jesosy Kristy any amin'ny filazantsara manitsy izany fa inona ny zavaniseho rehefa manitsy izay tsy mety Jesosy Kristy dia nikendreny lohan'ny mpisorona izay tao natsiaro fa voatsinjona mafy tamin'izany tenin'Andriamanitra any ka nitady izay hamonoana an'i Jesosy Kristy araka ny filazantsarany Marka izay isan'ny perikopantsika amin'ity andro androany ity ry havanao mbola miteny amintsika indray ny tompo miala amin'ny fahotana hibebao izay rehetra tsy fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra ary rehefa voaraintsika ny famonjena aoka ny fiainantsika rehetra aneo fa Jesosy Kristy no mitondra ny fiainantsika ny fanahy masina no mitarika atsika ka ny soratra masina no azontsika manao ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehany ka hatsiaro sika fa novonjena marina tokoa manome fiainam-baovao Kristy novonjeny sika nafantany fahotana isika ary amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatsika dia afaka mandeha isika dia izao ary aoka hanjaka ao anatin'ny fotsika ny fanahy masina meteza ho tariany fanahy masina amin'ny fiainantsika rehetra ka hanao ny sitrapon'Andriamanitra so dia mbola isika ny mieritreritra ny hitandrika ny fanahy masina dia hanao an'ity fa mbaombaoany amin'ity zavatra ataoko ity ohatra ny efa fantatra ihany fa tsy mety fa mbola atao ihany ka mieritreritra hoe eo ny fanahy masina miaro ahy andeha hibebaka marina tokoa isika ka afisehontsika fa rehefa tsy mety dia tsy ho atao izany ny fanahy masina tsy hitondra antsika amin'ny fahotana ka isika nefa manaiky asan'ny fanahy masina tsy akory ilay fanahy masina dia iny ahetsika ny fanahy masina antanantsika dia nitongotsika ka ny fanahy masina no tarika taty fa isika mihitsy manaiky ho fiasana eo am-pelantanany hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao fotoana n'izao kare amin'izao indrindra ry havana no hanekentsika indray hanavaozantsika ny fanoloran-tena hanaiky izany fitarian'Andriamanitra izany ny lalàn'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny fotsika ny saintsika rehetra ka hatsiaro handinika ny soratra masina mba tsy ho mpilivava ihany ilay fanekena fa azoto hamaky baiboly handinika ny soratra masina ary tsy hoe rehefa haitsenjery ny soratra masina dia faly zany ndray dia efa tena impiriny indimy angy izay namaky an'io baiboly io manontolo fa tsy manova ny fiainantsika akory izany fa tena hanova hitarika fa ny tongotra sy fanazavana lalina ny tenin'Andriamanitra dia meteza ary asan'ny fanahy masina meteza handray ny famonjena fa izany no hatanteraka ny famonjena eo amintsika efa nanao ny asa fisorohanan'i Jesosy Kristy tsy ho ny fahadiovantsika fa rehefa nomena ny famonjena isika dia afaka mitondra tena araka ny fitarian'ny fanahy masina fotoana izao ry havako andeha isika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ho raha isika ny famonjen'Andriamanitra ilay fanekena izay ahoriny avaozindray amin'ny alalan'izao soratra masina izao fa mahavonjy atsika ny tompo sitrapon'Andriamanitra ny hamonjy atsika ary tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izany no tanterahan'i Jesosy Kristy tamin'ny nanolorany tenany indray mandeha monja teo amin'ny azo fijaliana fa ianao kosa manolora tena ho an'Andriamanitra ary ny fanahy masina no mahatonga atsika hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra handehanantsika amin'izany fiainan'ny olom-boavonjy izany efa namonjy ny tompo isika kosa andeha tena iaina fa voavonjy izao ary ijoro vavolombelona fa efa novonjen'ny tompo isika dia ho azy Andriamanitra ny voninahitra
aminareo rehetra niny fiadanany. Amen. Misaotra anao izay iray noho ny amin'ny teninao. Misaotra ihany koa izay ny amin'izao fotoana izao, fotoana nanomezanao ny hafatra ho anay. Misaotra anao izay Jesosy Kristy, ianao izay nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famelana ny elokay sy hamonjy izao tontolo izao. Mangataka izahay mitoera, midina fanahy masina fa vonona anao ny asanao izay Andriamanitra, ho tanteraka tokoa ny famonjena. Mangataka izahay anana fitondran-tena araka anao. Mangataka izahay Jesosy Kristy amin'izao herinandro masina izao, ho tena anao ny asanao izay joro vavolombelona, ary tena ho say tokoa manao ny asanao sy mijoro ho tena zanakao izahay. Sitrakay dia sitrakay ny hanambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao anay manao hoe raha inay izany an-danitra, ho masinina eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anio ny anasaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Raza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Anavao ny fanoloran-tena isika amin'ny lalany rakitra, ka eo am-panatanterahana izany dia ataontsika ny hira 9:3. Isanga antsika nolotra ny rakitra.
afaka mipetraka ny fiangonana. Saotra an'Andriamanitra isika no ny nahavitany tapany voalohany amin'ny liturjiany io tonga tsika ankehitriny ny amin'ny tapany faharoa izay andraisan'ny Sampana Mpanazava sy Tily seho eto aloha eto koa iangaviana izy ireo hiakatra ety anoloana.
Denizari ni tuntu ni tati ni su Zay rehetra hita teny hoe to tsara avoko tsy nandalako hoe namozanao miamiko le
ataony tompony tomany reko miantsona mipeny mitsangana tonga ho amonjy anao tsy antery anefa mandondro mba voay reny força de tâche voafetrany eny o ratsy afasy tonga ho amonjy anao anorinano afinao andondona saritsary mpiainana izany zao hita maso izao rava sy ho foana atsy ho atsy ka mivonony anao nandaninao ery namozanao miandronao rery vorakitra ho andanitra izay vitanao fanandondony tao apoko tale tompony tomany rena fenony antsone mintsangana tonga ho amonjy anao tsy antery anefa mandondony mba voay reny força de tâche voafetraneny ho ratsy afasy tonga ho amonjy anao anorinano avinao fa izao te ano anao omeko anao ny amiko anjakao vinty ao tompo fa nanota ao kadraiso ove olo mba ovao mandondony mandondony tambitans aja fona fiainana mananandro nomeko anao denizao onina anatinao aminao ho fantatrao ny amiko tsisy miafina aminao ny fiainako efimpirao no ny voady hatramizao nefa sasa miandry fony mitoera Jesosy ato anatin'ny foko ianao ka levony zao de zao zay tsy asa tananao
tompo isika amin'ny alalandreto sampana Mpanazava sy Tily reto izay nitarika antsika tamin'ny fandinihan-tena tamin'ity andro androany ity. Raha mpitso isika dia mbola mifagnome fotoana eto ihany amin'ny 4 ora miaraka amin'ny sampana fifoazana ary amin'ny 9 ora hariva miaraka amin'ny sampana 𝗛𝗥𝗏𝗏𝗏 sy ny fikambanana 𝗛𝗘𝗥𝗜𝗏𝗜𝗏 miaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo tera laza no atolotra ho anao fa tanteraka ny fotoana teto rehefa napetraka taminao. Saotra anao amin'ny alalandreto sampana ireto izay nitarika anay tamin'ny fandinihan-tena sy ny fanoloran-tena ihany koa amin'ny izao fotoana ny herinandro masina izao. Dia mitoera tia-ponay tompo malala fa ny manao sitraka ao amin'ny androm-piainanay rehetra atsiarovanay ny teninao izay efa nomenao anay. Dia taio reto vahoakanao reto amin'izay rehetra ataony sy aleny ary ny fahasoavanao ane hameno azy mandrakariva amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia hitsangantsika riavana handray ny sodrano. Raiso amin'ny finoana sy fanantenana ny sodranomasina izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ho tanteraka aminareo rehetra ne izany manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandry-ondry lehibe hiala tamin'ny maty mitondra andrany fanekena mandrakizay. Dia izany no hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra ka hanao ny sitrapony sy asa eo anatrehany amin'izay ankasitrahany eo masony ho azy any ny fanjakana mandrakizay ho amin'ny fanahinao ny fahasoavana. Amen. Mipetrahary havana manao vavavaka mankeny. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rarosoantsika rehetra.